groupe électrogène dia faharoa mahakasika an'le poteau tsy misy tsiro zany zay inoko fa faritra maro misy an'izay faharoa raha mahakasika an'le groupe alohany dia ho valiko global zany ny distrika rehetrarehetra ny fanjakana zany amin'izao dia efa ao anatina processus manafatra groupe misy an'ireo groupe ireo manomboka amin'ity décembre aty dia ho tonga ny recensement en groupe rehetrarehetra manerana Madagasikara eo amin'ny 520 raha zay zany ny groupe ilaina mba hahenika ny distrika 720 zany eto Madagasikara ao anatin'ireo groupe 520 ireo misy amin'ireo no mandeha sambo misy amin'ireo mandeha fiaramanidina tsy ho ary tonga vetivety satria misy ny lamina na koa hoe procédure zany zay tsy maintsy arahana efa manana plan zany zay hoe rehefa tonga le groupe dia alefa ary tsafiana aminareo fa tamin'ny voalohany zany dia groupe entre zay manana puissance na 1,5 mégawatt et 2 mégawatt na farany rehefa tena natao nefa mifandinihana niaraka teo anivon'ny Jirama dia nahena puissance an'le groupe reo entre 500 kW et 800 kW ny antony dia tsotra raha tamin'ny voalohany dia nietreretina hoe ho Antananarivo le groupe dia eto Antananarivo zao efa presque maîtrisé zany ny gamme de production ny dikan'izay zany tsy maintsy nanova ny configuration an'le groupe zay ary tsy maintsy nijery ihany koa hoe mba groupe couplable le izy mba tsy hoe ohatra nisy any amin'ny faritra sasany hoe mahazo groupe nareo groupe vaovao mandeha le groupe afaka fotoana fo nefa dia misy ny retour de charge dia mahay le groupe satria tsy misy le protection principale dia zay zavatra zay zany ny asahan'ny fanjakana tsy izy mba hoe ialana amin'ny zavatra nisy teo aloha satria tsy voazao nareo nahazo groupe vaovao efa nisy fotoana nareo nahazo groupe fa mora potika le groupe satria tsy mifandraika amin'le filana raha teknika misy any amin'le faritra eo indrindrandrindra moa zany fa arakaraka ny puissance ny transformateur misy any amin'ny faritra tsirairay avy dia niezaka zany zay hoe mba adéquat na hoe mba mifandraika amin'le filanareo na ny puissance zany ilain'ny mponina na ny puissance ny transformateur ka ho avy le groupe manomboka volana décembre ka hatramin'ny volana avril eo zany reo 520 reo eo koa le resaka hoe poteau tsisy jiro efa misy poteau any amin'ny distrika sasatsasany any efa misy fil nydika zay aloha zany efa mandeha le production ary reny poteau reny efa sous tension ny zavatra tsikaritra fotsiny dia mbola tsy tonga fotsiny reo matériel na branchement na compteur na disjoncteur dia ny protection indrindrandrindra nivon'ireny zavatra eny zany ka zay mahatonga anay hoe efa nanafatra ihany koa zay mety tsy ho tratra amin'ity 520 ity daholo satria efa fantatra fanovana dia tsy maninona resanareo hoe mety lesaka sy fantsina mila petraka zay no maha olo-pirenena tsirairay ihany koa na izany zany misy ihany koa mety dia resahana sy tenenina hoe mba mitsara kosa le ohatra zao dia miresaka zany tsika zao ny hoe serasera amin'ny resaka fiadidiana sy ny fitantanana ny firenena tsapa ho misy somary hoe zavatra mila tsaraina kely ihany raha miainga amin'le ny kiana maro samihafa ataon'ny olo-pirenena ireny ka zay le hoe tolona ny arahananana raha ho an'ny olo-pirenena le izy dia mila dia lojika sy rarina mety manaraka tsara ny olona hoe zao hoe ilay fanovana sy fiovana ndresahana fa nylafandray ihany koa nefa fitantanana firenena araka ilay ndresahany namana romity eo hoe tsy vitandray andro tsy hoe manapositra bouton tsika dia tena hoe tsy misy délestage tsony raha toka hoe tao anatin'ny 9 taona tao anatin'ny 20 taona no hoe enzana ny fampitiana tsikelikely tao anatin'ny Jirama dia zany le hoe mila amin'ny lafandray faharetana fa mila ihany koa ny aty amin'ny fitondram-panjakana maneho zay manaporofo hoe tena miasa sy mitondra fanovana sy fiovana fa tsy sanatreny vava hitanisa lesika sy hitanisan'ireo hoe tsy fanjariana tany aloha fotsiny dia zay mila ezaka lehibe le izy raisana ny antsara aloha dia toezana avy eo salame zama tompo tonga soa anikevitra kely ka ndany tompoko fasity PMU bet sy ny araty isaky mibara mantsy misy PMU bet am'izao kino hoe inona lasasio le tanora zazakely ary miditra bara manao an'ny zavatra io tena tokony jerevany
Fitondram-panjakana akaiky mihitsy mikasika ny baity aloha am'izao sika ohatrany tena mifona be loatra likizy a manaraka an'io baity io. Raha mijery nareo a isakizy 10 taona 10 taona 20 taona miditra ao anatin'le bara manao ny trenao io. Andro mifanavaozana tsika zao a de tokony hojerena vaozina tany amin'io satria ohatra ny feno loka sy bara loatra eto Antananarivo amin'izao fotoana zao a ka misarika ny ankizy mangaraka. Tena fanamariana mitombona tokoa ary tena hoe mila faraisana ndraiky treny isaky ny elakelan-trano tena ludo ny keno ny totoy andreny tena hoe ienzana le izy mamotika ary mila mamotika ny fiainan'ny tanora tokoa izy io satria na mianatra na tsy mianatra de mety anatin'le satria le izy lefa lasa ohatran'ny hoe fitadiavam-bola filokana andao tonga de tsonana mahitsy hoe loka le izy loka satria mampiasa arivo ianao de mahazo 2 arivo rehefa mahazo arivo ianao tsy mijanona amin'iny nisan'ny tsara jereny zay marina zay fa misy anak'iray le PMI tsy tonontsika be moa izy fa isany hoe mampiti-bola ho an'ny fanjakana izy reny amin'ny lafiny ray na izy anaty zany tena mamotika ka zay le mila misy zavatra mila jerena tena loka tsika moa anisan'ny hoe orinasa misafidy ny tsy anao tokany reny tsika koa novoeo anatin'ny hoe fanabeazana sy fampianarana zay ny joron'ity onjapeo top radio ty tsara ihany manome anao zany fa manomboka raha-pitso lay fitaingenana zany an'le train urbain sam de ny frais zany ho an'ny pirenena 3 arivo ariary miainga amin'ny 10 ora maraina ny ora fiasana zany de mifarana amin'ny 10 ora ariva sorana ny sorano miazo anambomanambola eo amin'ny 40 kilometra eo nelanelan'izay zany hoe raha misy mety aminao raha lalana de mandeha anao raha ozy koa anao zay fa sobotsina mena de mba hitaingina kely de mamonjy sorano zany samy avy any avaizy samy any somanandrariny ihany de mba manenjika koa mankaty ampiasana anisan'ny mama ihany zany zay amin'ny ampahoany zay olona tandrify an'iny lalana iny misy antso mandodombaravara raisina lasa izy 3 arivo ariary 90 kilometra asa hoe manahoana mety fijeriny olo-pirenena azy ao anatin'izay misy mananyato isaky ny miainga eo misy mianiany mpiasa an'le fitaovan'lay olo filoha-pirenena teo aloha ihany de tsara nge manamarika fa tsy anazy ange reny nataony reny fa volam-panjakana volanao ane reny volanao reny volatsika reny ny fitoizany ny asa zany tsy manakana mihitsy an'zay raha politika am'seho eto amin'ny firenena misy anso raisina avy hatrany araba Ito, kilosoanao? Sarotiny indrindra ireo tanora hitantsika fotsiny farany herinandro teo ny disadisa eo amin'ny resaka zen X, zen Y, zen Z izay mampifanolana satria misy ny milaza fa hoe misy zen Z, zen X, Y sandoka izay mibofopoitra any amin'ny faritra fitovinany iny, any amin'ny faritra ny sava iny, ny eto andrenivohitra koa milaza fa manana an'izay atao hoe zen X, Z, Y zay eo zany zao no ahitana taratra hoe manomboka miditra ao anatin'le sehatra manara-maso ny fiainam-pirenena ny tanora reo zen zany reo génération zany ataontsika hoe taranaka 3 mifandimby resaka moanao teo resaka fifandraisana raisam-pirenena voatovo farany herinandro teo ane ny sabotsy lasa teo raha tsy diso tamin'ny 17 volana novambra no nandraisan'ny filohan'ny filoha-mpanjakana teny amin'ny lapa-mpanjakana iavoloha ireo délégation mafonja avy amin'ny vondrony firenena mikambana sy miaraka tamin'ny vondrony Afrika vondrona afrikanina zany izay fionana lehibe tokoa izy io satria andiniana manokana ny toetra raha misy am'izao fitondrana fanavozana zao nitondrandrareo ihany koa dinika manokana mananjanja mikasika ny hoe ahafahana manampy mamatsy vola ity fitondrana fanavozana ity mba hatateraka le fanavozana neritreretina amin'ny alalan'ny pnuda ohatra ndresana tao anatin'izay ka raha resaka fitsidiana na fionana amina firenena zany no entina haminganana na nakianana ny fitondram-panjakana amiko diso fiantefa zay zavatra izay itsika zany aloha hatreto
nanontany aloha raha de tsy afaka nanilika mihitsy ny fikambanana resam-pirenena indrindra moka izao mandalo fotoatsarotra 2 volana mihitsika de ho fotoanana tsy eona amina iza na iza zay tsy an'le fionana zany ny olana dreto fa hoe inona ny tanjon'le fionana ary zay le ilaina ny tenenra tokony fahamanana teo any amin'ny lafiny serasera mila mazava tsara satria lasa ny olona indray ny mpanoeto indray ny lasa manao communication na serasera vilana am'lay fionana de reny no vokany ka mino fa amin'ny lafiny indray mety misy hoe fionana stratégique sy somary secret fa naizana tsy zany a tokony isy ihany mba tsy lasa hoe mihinana ambolony ny olo-pirenena ianatra le izy a fomba fiady ihany koa amin'ny hoe politika sy géopolitika sy fifanarahana sy ny hoe toekarena resam-pirenena fomba fiadina mpitondra fanjakana na tany aloha ary misy ohatry zany hoe any amin'ny firenena mikambana ohatra na miona na mpamatsy vola lehibe a de mandeha ny karazana hoe andeha ho any amin'ny sinoa zay rehefa tsy anao nareo zany nisany hoe mety nividianana fiaramonidina o raha tany amin'ilay fanjakana tany aloha izay hoe nentina nanonganam-panjakana moa tam'izany tena hoe ao anaty négociation de mandeha ny ampidiniana de rehefa tsy amianareo zay mila mitondra vokatra any amin'ny firenenay mila manao tatitra amin'ny vahoakanay a rehefa tsy amivoly zay de aloha zay de ho any sinina andariny miakavola ohatra rehefa miandranay sinoana efa miandranay japonais rehefa tsy mandeha tsy mameny ary amin'ny firenekafa tsy afa misaraka mihitsysika tokony fahalamanana dania ty zao fitondrana zao ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny andro velona satria zao am'ty anio tika hatramin'ny fahavolana hatramin'ny 7 volana desambra any doa Qatar zany de Madagasikara mandray am'ilay fionana fivorina lehibe fa 1 ambin'ny 10 amin'ny firenena mikambana amin'ny fifanarahana miady amin'ny kolikoly ary sika de manana solotena amin'ny alalan'ny ramatoa ministra Ndrarambahiny i Christine Razanamasoa no isoloatsika izany rehetra zany akory tsy midika hoe andeha anao business araka ny fieritreretan'ny mpanohitra azy hoe business reny iketriky reny mavesatra be ny valizy izay manahira zany mieritreritra le faneo-kevitra inona ny ao anatin'ny valizy mavesatra be iny lasa tonga lasa ataotsika hoe lasa tranquille laonjaza le izy satria raha mandre le tatra zany zao hoe niainga tamin'ny 3 sasany maraina de ahoana moa zany no afana zay miaro be fatantsika laizanatsy zany mila mangarara ihany koa izao hita hoe nitondra valizy de nisany zao fa matory zavatra reny voaka sy miparitaka tara lay serasera sy fanazavana ofisialy de zamy mandrirotra am'izay tiany tondrana anazy eo a de nany anaty n'lay hoe fanohanana politika sy ny hoe mahasarotany amin'ilay tolona ary misy ny hoe manao politika mivoaka miditra hoe androany manohana de rapitso manohana de rapitso manohana de androany manohana de lasa famaofoany ao anatiny a ka zay le hoe mila manapirofo amin'ny lafiny anankiray an'ilay hoe mangarahara sy ny fanavaozana ary mila manafaingana ny fomba fiasa ao anatina toetra rasy fezana manozongozona fitondrana ataon'le hoe tsy maty voalavakibo satria na tiana na tsy tiana de tena mandeha ny hoe fomba rehetra ahoana no tsisy aza foroniny tsy misy aza ozy izy minisy mpanjakana misahana fanavaozana ramatoa ianitra Razafy tany amin'ny teo amin'le fivorina fikanan-doha-pirenena tena CCI hoe isika ozy izy a de anatin'ny vampitoanany fanavaozana anarina de le misy tena anankiray farany ary amono afo asa raha tsika aritra zay teny zay amono afo ino le afo vonoana satria efa tsinjo mialoha fa tsy maintsy isy ny fingapingana maro samihafa zay raha fahazahoana n'iny a hoe amono afo izy zany hoe tsy mora ny tongavana am'izay fanavaozana zay ary misy vondron'olona misy antoko tsy makasitraka mihitsy hiditra ao anatin'io rafitra vaovao rafitra ny fanavaozana io satria anisan'ny anankiray mety hamotika anadio tsikelikely eo amin'ny resaka kolikoly izany fanavaozana tiana atsangana eto amin'ny firenena izany ka tsy mahagaga raha misy ny feo misy fitsanganana antoko tapoka manohitra ny lamima zay apetraky ny fitondrana am'izao fotoana izao izay voafetra ihany nefa tsiratsiratsaratra jabora manify mafinaritra nyresaka rendinika anko betsaka eo anasananao zany rehefa aveo mbola mandana eo amin'ny 2 minitra eo tsika zala amin'ny zavatra rehetra mbola tsy fampiresana satria maro ny dinika maro ny tafa ny rano any ko miakatra ny lalana moa tsy an-daniny fa zao araka le hoe fanavaozana tsy vita zao de zao kosa misy olona miteny mantsy ato hoe fahoana ihany de ohatrany mahatsiaro an'le dokam-barotra io any ny tranondrava tsy vetivety kely de mitsangana ihany ko satria misy an'le dokam-barotra ny klasy tery zay tao efa ahoana ihany de efa ngavo maro venao nandanganana de vitanao androazy ady ohatra mba somary mampindondray apirisika an'le bien reto sika hoe andomba somary afy kely hoe miaritra kely ny 15 de
de 17 fa tena za mahita le izy zalahy kosa amin'nay a be lehibe le bangana velan'le zavatra teo aloha tsy maintsy mezaka manarina indrindra ho an'reto le andao ifanoana aloha fa vetivety kely fosa andao mody ifanoana aloha hoe mody ifanoana de aveo zatra ihany rehefa aveo aveo tsika mianatra indray aveo a tena manoana satria tsy moramora le banga be a izay hoentiny izy efatra am'raha lamotra zao aloha ny tsara ojerena tsara e ity fitondrana mandala ataoko hoe mandala satria tsy aritry anatin'ny roa taona tsy tiano antenaitsika ny fanavaozana tsy tiano antenaitsika ny fandrovana fa ity fitondrana tiano hitondra makany amin'ny fandrovana samy hafa zay hitondra lasitra sy rafitra makany mahatongavana am'izay ny repoblika fahadimy zay mitsangana eo no manatanteraka izay rafitry ny fandrovana zay marina ihany ny tenen'le zoko teo tokony azavaina mihitsy any aloha fa tsy fampiavana pirenenana io atao hoe fa concertation nationale fotoanandoha io fa tsy fampiavana pirenena any fasa aloha justice raha vao te isy an'izany resaka fampiavana an'izany fa sarotra marina ny iray latabatra amin'ny olona efa naonga ny olona solona nanao ariana teto za de mahita an'ireo président sénat ao hoe mbola ilain'ny firenena izy matoa tonga ao manao fanambarana izy ary amin'ny fampiavana pirenena ary ny sisa izy ato eo ozy kosa ahoana kosa moa no mbola inona an'izany olona tao anaty tomobile ary zany tery ambatona akangateriny mivoaka nandeha nandrahoana olona any amin'ny sisina arabe hoe de zany nandeha ilarisana latabatra kosa ohatrany tsy mety le izy a raha tsy mahametsiny andreo zenizedy reo ary mahita lita saropiaro le zenizedy satria anisan'ireo any anisan'le natonga aloha fahavoazana tamin'ny mpitolona natonga aloha fahafatesan'olona bidibi tamin'ny fitolomana teo iny ahoana kosa mbola tsy maina ve le fery mbola tsy maina le fery de ahoana nareo ny popotsy kosa nareo nandratra anay ohatrany tsy mety any kosa le izy aloha aleo aloha reo mipiripirina za koa tsy miteny hoe hipirina mandrakizay fa aleo aloha aram-poro le am'izao vanim-potoana zao aloha aza mbola miseho nareo TGV nareo orange rangalo fa hiaran'ny atezeran'ny olona eo ianareo fa manomboka miakapakatra ihany ane le foyer de tension mahita nareo ambony latabatra io nareo misy mbola mipitrapitra mampaleo varaiky avandravandra mampitahotra mbola manao taimava ary anaty Facebook ery any tsy mety zany alefaso justice de alefaso olofoka natao satria ho akato ny fitsarana io zany raha ohatra ka izay le zay lesy manazava kely an'ilay teny vady fotsiny any nisy raha firesaka reo hoe izy aveo aloha de hoe satria na voasa ny filohanay a de tsy maintsy tonga zay tsy nahazo fanasana izy fa misy olo n'andriamatoany Rajoelina de iny aloha zany hoe tsy de tena nisy zay ny endrika nisy eo tamin'ny lafiny anankiray de zay le hoe misy faneho-kevitra ihany koa ohatra nataon'Andriamatoa Patrika Raharomanana hoe tena sokatra lay fokoanandoham-pirenena de manome voninahitra an'izay fa tsy miray latabatra ary tsy mifampidinika amin'ny mpamon'olona tsy fampiavana pirenena izy de misy ihany koa ny faneho-kevitra anankiray hoe tsy misy pardon na hoe famelan-keloka raha tsy misy ny justice na ny hoe fahamarinana sy ny fitsarana de zay la endrika anankiray hoe ny fikoanandoham-pirenena tokoa tsy hoe natao andiovana andreo tsy maty malotana anao ny tsy mety fa kosa entina narenana ny firenena ahoana no tsy hiverenan'ny crise miverimberina intsony sy ny hoe ndahora isika kely ndray ty antsy manaraka ty miaraba tompoko miaraba tsika amin'ny tompoko miaraba vahiny salame na ena ny famakafakanana nataonareo teo de ny zavatra raisiko amin'ny zareo de ny resaka lalàna ohatra ny tsy haiko hoe discouragora ve le lalàna sa tsy ampiarina satria raha tsika malala amin'ny resaka tambajotra fa diso tena mety amin'ny fefy loatra no ataon'le tsy haiko na kontrako reny na